salama daholo tompoko androany isika de ndao raha hiresaka ny vaovao izay malaza am'izao fotoana izao a tsy inona moa izany fa ny vaovao izay mahakasika ny mpanakanto Sezara izay vonazy diplôma tamin'ity herinandro ity ary tena nahoraka tanteraka ny tambazotritsirasera Facebook tamin'izany fahazahoany Sezara diplôma izany fa milohan'izay dia azo adino ny manao commentaire amban'ity vidéo ity mba ahafahana mandravina ny rehetra eny anaovantsika vidéo manaraka eo azo adino ihany koa ny milaiky ny vidéontsika ary azo adino torozany hatrany ny miabone amin'ny chaîne-natsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany misy tongatavatagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrely isika fa avitrany tonga de vavany ndawary tatoato zao moa dia tena nafana ny resaka izay mahakasika ny mpanakanto Sezara teo ihany ny resaka izay ny famafao mahakasika ny mpanakanto Sezara sy amiatsy izay renjanany dia eo ihany koa ny resaka izay publication mandeha tsiroa ho an'ny Sandra Gomez na dia eo aza izay rehetra izay anefa dia tsapa sita fa i Sezara dia azo lazaina hoe olona mba nandalo fianarana ambony ihany ary porofony izany dia iny fa nivoaka tamin'izay fianarana izay norantoviny izay ny mpanakanto Sezara izay zao vao fantatsika fa kay atramin'ny ela i Sezara dia nandranty fianarana tao amin'ny université ny Toamasina tao foana izany hoe tao Barikadimy zany fantatra ankehitriny fa nivoaka tamin'izay fianarana izay Sezara ary nahazo mari-pahaizana ambony izay midika izany fa tsy vitany mihira ihany ny lehilahy fa mbola eo ihany koa ny fitiavany an'izay fianarana izay satria tsapany tsara fa ny fianarana ny lova tsara indrindra ka ilaina izany fianarana izany na dia eo aza ny laza amamboninahitra izay efa ananany amin'izao fotoana izao hanatra ho an'ny tanora rehetra moa iny izay tiany Sezara ho ampitaina amin'iny fahazahoany diplôma iny na dia eo aza ny rendrarendra na dia eo aza ny fahafinaretana sy ny tariny fa ny fianarana dia tsy azo atao tsirambina ary tsy azo atao ambanin-javatra mihitsiny fa mianara ihany na dia miaina ao anatiny laza tahaka nininaza satria ny laza dia zavatra mandalo fa ny fahaizana sy ny fianarana kosa dia zavatra mitoetra ao anatinao mandrakizay ka hoy izahay hoe mianara ary milofosa mafy azo atao ambanin-javatra mihitsy ny fianarana fa ilainao foana io fahaizana io ndray andro any fa tsy hoe andro any ianao tafatafa kely dia mamoaka vava fa ny hoe na tsisy diplôma dia velona ny fianarana tsy ilaina fa rehefa manambola dia tafa foana tadidio anefa fa raha ny fianarana eo ihany sy ny fahaizana ary mbola miampy an'izay fananambola izay dia vao maika lasa lavitra ny olona iray fa raha ohatra raha namanambola tahaka ninona nefa tsy ampy solaitra dia mety ho vetivety dia rendrika iny olona iny ary rehefa rendrika iny olona iny dia sarotsarotra amindray no tafarina raha oharina amin'ireo olona sady manam-pahaizana ny manambola ka manoloana an'izay fahazahoany Sezara diplôma izay dia tsy vitsy moa ireo olona izay nirarosoa azy tao amin'ny Facebook tao indrindra fa ireo izay mpanakanto mitovy aminy dia samy nirarosoa azy daholy amin'izay fahazoany diplôma izay teo ihany izay firarintsoa izay ho an'ireo samy mpanakanto dia nisy ihany koa ny firarintsoa avy tamin'ireo sipany etsy an-tanana izay anefa dia raha fantatsika amin'ny andavanandro fa mitsikera lalandava no ataony koto vendon-draharaha ho an'ireo mpanakanto malagasy dia tamin'ny tindray mitoraka ity kosa ikoto dia mba nirarosoa any Sezara ihany ary nilaza moa izy tamin'izany nanao hoe félicitations aloha zandry amin'ilay diplôma reveko lay mianatra misy artiste raiky alaha zay manala baraka ny tsy fampiany solaitrany fa zao mila torohevitra aminay zokiolona ihany ialahy amin'ny lafiny sipa question fille il y a l'embarras du choix mais tu as préféré les choix de l'embarras izay no afatra izay navelany koto ho an'ny Sezara raha nirarosoa azy tamin'izay fahazoany diplôma izay monsieur koto izay fantatsika tsara fa isany gasy tia mitsikera nefa kosa dia azo lazaina hoe olona nandalo fianarana sy tia fianarana ihany koto izay sy zay ara tomboko lasy tomboko vavy amaranako an'ity vidéo ity ka manasitsika rehetra hanao commentaire amban'ity vidéo ity mba ahafahana mandravina ndreny hevitra rehetra eny anaovantsika vidéo manaraka eo manasitsika ihany koa ilaikeny vidéo antsika ary manasitsika tanandro hatrany iabone amin'ny chaîne-natsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany am'sisy tongatavatagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka de mirarosoa
fazao mavos agnambarany agnaty fô ragno mbola hely ziska tsika jiobe mitiavako anao tsy miôva vo maika me mitô sasa mianao tsiny falovy aminao zao tsia fa mahery fitiavagna atolotro anao tanighesa atolotro anao ty foko mbaleva atolotro anao kaza miagnatsiny zaho tsy agne fa mahery fitiavako anao kaza tao adala zaho tsy agne Aza miagnatsy